Haleluya. Kwa satria mandeha fotoana efa izy zay raha aman-dreny no niandra ny fahatongavanao taty amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Andohatanjy. Tamin'iny taona lasa iny dia naniry zay mba ho tonga taty ianao, kanefa narary ianao dia tsy afaka nakaty. Nalahelo zay fiangonana ary nitondra mambavaka anao, nanokana fotoana anaovana vavaka sy fifadikanana hitondrana mambavaka anao mba ho salama tsara. Heritona ty aoriana dia nivala ny vavaka anay, fa sady salama tsara ianao no tonga eto aminay. Noho izany dia faly ny fonay, ary raha ny afaliany fonay dia tena tsy hitanay intsony zay anehoanany zany, fa misaotra n'Andriamanitra izay fanomeny anjara ary mba nomeny izay sahaza ho anay, na dia ty amin'ny faritra zay hoe atao hoe ambanivohitra ty azy. Faly izay tompoko. Mino ihany koa zay fa ny fahatongavanareo mpanompon'Andriamanitra be dehibe eto ihany koa ny Foloa lefitry Brown CP, eto ny pasteur avy any Ambavady tokana, eto ny mpianaikitra ny fiangonana avy eo Ambolitara, eto ny mpianaikitra ny fiangonana avy any Tanvory, ny mpianaikitra ny fiangonana avy etsy Ambohidrapeto, ary eto ihany koa ny ray aman-dreny zay mpianaikitra ny faritra Itosy. Ny fanatrehanareo rehetrareo dia mino izahay fa hitondra fitahina ho an'ity fiangonana ity. Sadiniko ihany koa pasteur anaina eto izy mianakavy avy any Talatanangavo, eo izy io, na dia tsy salama ary izy io dia tonga izy. Mino fa ny fahatongavanareo mpanompon'Andriamanitra marobe ireo dia hitondra fitahina sy hitondra soa ho an'ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Andohatanjy. Koa megavy ianao ray aman-dreny, mangataka anao mba andray fitenenana ho anay vahoaka eto Andohatanjy. Mamonjy ray aman-dreny. Manao aleole mafy be tsika tompo. Teraina ny tompo. Faly tokoa ny fo efa natritava amin'ny vahoaka n'Andriamanitra aty amin'ny faritra Itosy. Tsy haiko ny manambara izany fifaliako izany fa dia ao anatin'ny foko moa izany. Makasitraka ny tompo ny amin'ny fandaram-potoana mahafinaritra no menetsika. Afatsika mifanatitavana dia fotoana fo ihany aza dia mifanatitava isika, ao moa ny zokolona, ao koa ny zandry, ao koa ny zanaka, tsika mianakavy, mpiray finoana, mpiray dia, miara-manompo, miara-miazakazaka amin'ity lalan-danitra ity araka ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fifitenan'Andriamanitra tsika. Tsy irery ianao, manana namana maro be isika, ndray miara-dia amin'ity lalan-danitra ity. Izahako dia miteny hoe ny matoy izao aho dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay arotsak'Andriamanitra amin'ny ity fiangonana ity. Hitanao misy lohalika maro be izay mandohalika ao anatin'Andriamanitra mitondra mambavaka ny vahoakan'i Jesosy mamonjy. Dia mahazo tombotsoa amin'izany aho ary mahazo tombotsoa amin'izany koa ianao. Tena marina izany tsy hoe ny vavaka ao manokana fa ny vavaka ataon'ny maro ireo tian'Andriamanitra dia mitondra fahasoavana ho antsika tsiraray avy. Izany indrindra no maharavoravo rehefa misy fiaonana toy izao.
izay io dia avy any Amboanjo be. Any amin'ny espace koa ry zareo, ary dia vahoaka be dia be takizao koa no hitanay tao tsombo ny espace eny Tokotany ny sasany. Dia misaotra ny pasteur sy ny vadiny ary ny mpiara-miasa aminy nanasanay mba hifanatitava aminareo. Teraina ny tompo. Be dia be ny zava-mahagaga nataon'ny tompo fa somary resaka kely aho satria pasteur niteny hoe narary ianao dia nalahelo izay mitondra mambavaka dia sitrana ianao. Aretina tena nanahirana tokoa. Andriamanitra nanao fahagagana. Fa iray amin'ilay nahazo no resako aminao. Dokotera dia nilaza fa nisy fivakisana tany amin'ny lalan-drà tany amin'ny loha. Ary efa nisy an'izany lalan-drà izany vaky tany amin'ny lohako dia tia ny tena zavatra nahavariana. Tsy niparitaka iraka ny ati-dohako izany raha izany. Fa toy nisy kitapo kely mihazona n'ilay rà tamin'ny an-daniny sy tamin'ny andilany, tsy niparitaka tamin'ny lohako. Dia ny antombo tsikelikely ireo kitapo ireo, ary nanery dia nisy ohatrany hoe manaintaina be taty amin'ny lohako. Dia nieritreretina hoe tazo na inona fa rehefa nitoy ny fandoavana dia taitra ny dokotera. Zako moa taitra. Ary ny farany dia toy izao, rehefa natao scanner dia urgence tsy maintsy atao opération. Andinika teo ako opérena ve ahoana ny amin'izany dia farany moa hoy ilay dokotera hoe dokotera hoy taminy ahoana moa ny amin'izany opération miloza. Risika be zany ho, tena risika be zany ho izy, fa ny mijanona amin'izao no risika be lavitra kokoa noho ny manao risika manala an'io urgence. Dia midera an'Andriamanitra aho fa rehefa natao izay dia zazo hitanareo izao. Ray ao anatin'ny rivo no velona amin'izany hoy ny dokotera, ary zaho ilay ray tao anatin'ny rivo. Hitantsika ireny nazo ny pasteur Azile izay nisy toy izay dia iny izy. Dia nisy mopera koa teo akaiko vita. Fa izaho kosa novelomin'Andriamanitra, tsy jamba ny masoko, tsy simba ny saiko, tsy nainteny aho, ary gaga ny dokotera fa vetivety dia tamberina tamiko tsara daholo ny saiko dia sitra. Nanaitra be satria raha ny faela zany dia efa tokony efa vita. Tena tokony efa vita. Hoe nahoana moa zany raha vaky amin'ny loha zany tsy miparitaka haingana any amin'ny loha dia maty. Fa nanjary teo tena mahagaga Andriamanitra. Tena tsy takatra ny saiko no everiko fa hoe fa inona tompo fa ahoana, fa aiza ilay fanomezam-pahasoavana eto Manasitrana, aiza ilay fahagagana ahoana dia takizao.
nefa za olona mpitory fanasitranana maninona vahoana tsy takatra saiko mihitsy hoe nahoana ny nampisy kitapo le kitapo kely ny azona ny ratsika hiparitaka sarotra ny manazavana izany a Andriamanitra no nanao izany fa raha niparitaka izany a dia fahafatesana tsy misy atakandro fa nisy tanan'Andriamanitra tao a nanangona ilay rà sy niparitaka dia nisorona ilay kitapo kely dia velona ako a tena velona be mihitsy fa tsy hoe tamin'izany any ry fiangonana ny tanako any tena nalemy tena natsangana mihitsy ary tena hoe zany tena Jesosy fahoana nefa dia hitanareo fa afaka mihetsika tsara afaka mihetsikaetsika tsara tsisy kilema tamin'ny tongotro na inona ary vao maika ame matanjaka ohatrany manahirana ny milaza izay zavatra izay nefa no nareo hoe nalahelo zay a nitondra mibavaka dia tia aneo aminareo aho fa ny ainy mivavaka nataonareo ho ahy Andriamanitra velona aho no hevitra ty noelinareo ty tsy haiko zay ty ny mpanompon'Andriamanitra tongavana hoe noelitsika eo izy noelitsika ka noelitsika ty fetitsika mpamonjy miteraka ho antsika tao tanàna Davida dia Kristy tompo manana mpamonjysika Jesosy a dia sady Andriamanitra no tompo no mpamonjy antsika ihany koa ka renao anatin'ny fahotana mavonjy anao afaka amin'ny ota izy marary ianao mavonjy anao afaka amin'ny aretina izy mananolana ianao mavonjy ianao amin'ny olanao izy amin'ny zavatsarotra rehetra mahavonjy Andriamanitra tena mikasika be ny foko mihitsy hoe zatyny eo lefa tena tokony efa namany izay falasa fa Andriamanitra nanao zany fahagagana lehibe izany tsy tampisaina ny lesona azoko a tamin'izany ataoko hoe lalana nalehiko zany ao ny andro sy ny fotoana iresana azy zavatra roa ny teneniko aminao manao fahagagana Andriamanitra faharoa mpanasitrana amin'ny fomba tsy takatra ny saina ary raha mbola tsy vonon'Andriamanitra dia tsy maty ary mbola hainy Andriamanitra tao tokoa ny mampitoetra antsika ho velona na dia eo amin'izay mahafaty ny sasany aza dia mety tsy hahafaty ianao rehefa Andriamanitra no manapaka mife hitako fa azomon'ny tenin'Andriamanitra tokoa ny fiainanao fahagagana zany tena miteny aho hoe fahagagana zany maro no henoko hoe zao tamin'ny lalan-drany dia hoe vita tratry ny AVC tonga dia vita fa izaho kosa dia itia eto aho dia mamantatra hoe inona no tian'Andriamanitra ataoko amin'ny androko sisa izay zao a no mba hangatako amin'Andriamanitra hotahin'Andriamanitra nareo dia mahafinaritra moa za mahita ny paster Adolphe dia mandray lesona satria izy mivady a dia azafady paster amin'ny farisiana amin'ny farisotoana amin'ny faharetana amin'ny tsy fiovana amin'ny taonany a dia mbola hitanao miaraka amintsika maraina miaraka amintsika hariva dia tena mba mampaniry mihitsy zany zavatra zany ary za dia te hitaonanareo a manarano toroheviny amin'ny resaka fitandremam-pahasalamana fa vitsy dia vitsy ao anatin'ny taona toa azy mivady ireo no manana tanjaka toy izao ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra
tiako mba hiaraka hivavaka isika, tiako hivavaka mba raiso ny famonjena, raiso ny fanasitranana, raiso ny finoana, raiso ny fifaliana ho amin'ny tompo. Izay ty moa tsy dia haritrela fa dia mifanatitava fotsiny a dia mahireza sy mahefabe eo amin'ny asa fanompoana fa ndendra izay ho any an-tsaronenana rehefa veto satria maromaro no nanasa androany a dia telo ihany ny izany hotratrarina mba ho feno ny fifaliantsika. Iaraka hivavakantsika eo am-pitsanganana. Raha ireo misotranao izay nentinao eto amin'ity toerana ity fanatitavo amin'reto vahoakanao reto, tiako ho tsapan'ny rehetra fenao ilay tompo sy Andriamanitray dia Andriamanitra matoky mpiay ny vavaka ary manao fagagana tsy takatra ny saina. Mpamonjy ianao izay kalazaina eto, niza olona